Salama daholo androany dia ndao fa ho tantarako amintsika ny zavatra izay tantara fohifohy ny iainako fony aho mbola nianatra teny amin'ny université. Tsy mora ny lalana izay nandalovako ary mafy ihany koa ny zavatra izay nanjo ahy tamin'izany fotoana izany. Tsy izaho rery moa no niharany izany zavatra rehetra izany fa misy ihany koa ireo tapaka sy namana izay mba niaina ny zavatra niainako tamin'izany fotoana izany. Fa milohan'izay dia azo dino ny manao commentaire amban'ity vidéontsika ity mba ahafahana mandravina rerevitra rehetra eny anaovantsika vidéo manaraka eo. Azo dino ihany koa ny milaiky ny vidéontsika ary azo dino toraka izany hatrany ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefany amin'isy tao gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Vao afaka baka tamin'izany dia faly sy bitikely fa ndeha hianatra amin'izany université izany. Ilay fianarana tena toa paradisa raha noho ny heverako azy satria any daholy ireo rehetra izay afaka baka no mandranty fianarana ka falifaly sy miramirandava ery aho ka satria ndeha hianatra amin'izany université izany. Fony tonga teny amin'ny université dia tsy neritreritra zavatra hafa ankoatra ny fianarako ahy fa io moa zany amin'ny maha-olombelona sy amin'ny maha-tanora dia tsy maintsy misy ihany ny fitsiravam-pitiavana indrindra ho an'ireo andriambavilanitra izay tena feno hamanjana eraky ny université. Ka noho izany dia raikitra ny fakampanahy ka tafikoty ireo izay sipa azo lazaina hoe sipa promotion moa izany eny amin'ny université eny. Mpianatra ny tena ka mpianatra ihany koa no kotiana satria izay moa ny atao hoe mitovy saranga. Kinanjo anefa ny zava-misy dia toy izao. Tsy izay mpianatra ihany anefa no mikoty an'ireo andriambavilanitra mpiara-mianatra aminay fa ireo mpampianatra lehilahy koa kay mba isany mitsiriritra sy mikoty ireo mademoiselle kely izay tena ao anatin'ny hamanjana tanteraka. Nanomboka teo dia teraka ny olana amin'ny mahakasika ny fianarana. Raha ohatra ka zakany ilay mpampianatra ilay sipa kely izay azo lazaina hoe sipanay zany dia miteraka olana lehibe ho anay mpianatra lehilahy izay satria tsy maintsy raikitra ny lonolony ary any amin'ny resaka noty no misy olana amin'izay fotoana izay. Fa raha ohatra indray tsy zakany ilay mpampianatra ilay sipa manjakely izay mpiara-mianatra aminay dia miomana ihany koa iny sipa kely iny fa dia tsy azo noty tsara mihitsiny na dia mahitahaky n'iny naza satria ny mpampianatra no tompo-teny farany ary izy no maso mandidy amin'ny noty izay tiany omena rehefa amin'ny université izany ny resahana. Tsy mitovy ny any amin'ny baka io ka ny mpampianatra izay tsy nampianatra anao na ihany koa ny mpampianatra izay tsy mahafantatra anao akory no mitsara ny examenao rehetra fa ny amin'ny université dia ilay mpampianatra mahafantatra anao tsara sy mampianatra anao amin'ny andavanandro izy no mitsara ireny fanadinana izay ataonao rehetra ireny na fanadinana andavanandro izany na amina soutenance izany dia ireo mpampianatra no tompo-teny farany ary ireo no maso mandidy. Na de eo aza izay rehetra izay dia tsy atao makivy ary tsy atao sakana hiezaka sy hianatra fa mila milofo mafy ary mila miady mafy satria mijalijaly kely vao rôle. Mariako etona fa tsy ny mpampianatra rehetra kory no manana an'izay toetra ratsy izay fa misy ihany amin'ireo mpampianatra izay azo sokajina hoe vitsivitsy ihany no manao an'izay toetra ratsiny izay. Ka ny tiako ambara dia hendre tsara rehefa mianatra amin'ny université ary aza maimaika amin'ny zavatra ho tratra izany fa satria tanjona aloha zay vao zavatra hafa ka raha ny zavatra hafa no mahavarina dia lasa ny fianaranao indray no tsy ho vitanao ka ho sahirana ianao ary lasa mamitaka ray aman-dreny ianao amin'izay fotoana izay. Ary ekeko tsy laviko fa efa lehibe daholo ny mpianatra amin'ny université izany hoe sokajiana olon-dehibe daholo marimarina kokoa fa mba miateza ihany ianareo sipa kely ireny mba tsy hiaraka amin'ireny mpampianatra ireny satria raisy toy ny ray aman-dreninareo ireny mpampianatra ireny ka hajao ary fadio toy ny mifady anadahnareo fa tsy hoe falifaly ny tiazonao tsara ka iny fa môlamôla amin'ilay mpampianatra satria indraindray tsy ilay mpampianatra akory no te hikoty an'ilay sipa kely fa ilay sipa kely indray no môlamôla sy misarizoro amin'ilay mpampianatra. Izay sy zay raha ny mahakasika an'iny tomboko lasy tomboko vavy. Manasitsika rehetra anao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravina andreny hevitra rehetra eny naovantsika vidéo manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiky ny vidéontsika ary manasitsika tanandro hatrany abone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefany amin'isy tao gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka de mirary soa.
mavozo agnambarany agnaty fô ragno mbola hely ziskatsika jiobe mitiavako anao tsy mio vo maika me mitô sasany anao tsy falovy aminao zao jiany fa mahery fitiavagna atolotro anao tany hesa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao kasamiagnatsy izaho tsy agne fa mahery fitiavako anao kasatao adala za tsy agne fanao iolaniko mavozo bara wasy folelaio laza tena tiany fanena amin'ny afaranye izy ko anao tena tia sakoambalo izy ko anao tena